Dunia faela be ilayanga umami chikaru umali tifuku usuru inafandi le fufuna le yani tauna narakai naricha aliniku rasitaka arinuku fatina waviri chikidayani ilayumali sagimulabi sipo ambukumai mitaka beluna awanatikua tulukaluni fiti mufenuju tiki-tiki tiku atulu tuana Gadisi alae Tipaya bara Tipaya zaya Iya fina watiacha Kinanaka vizinao Nanjari turabatu mandusira kwa tizom Ewira irantikiani hara anatize Echiti kore chunya keiti Tela samantano na mela fura kumani Niantuni shikita nchini shitinare Paini bukindi Nifanya fini labe Anamai vanitifuza sakamona Sirai Isai malandaza Anidala Ifaza Mulibere Nakua Medinitai Devira Ira Kalu Karuna Sinamidara Sikaru Yapita Ratukarua Lebe Harimanudi Dina Aitanisu Saiti Wadinu Inunzirai minitamuta Tiputika sirava mana Nutukidira tona funta Yantera ti Kawantena That you love Amurafona Araminita Denitu Atiti Nikina Beyond it see me too. Avianella, it's
Kalasalasa, Yeriteri Tafa, Isakirisi, Elula, Mira, Ifutonandi, Yarana, Tesarufia, Wiki, Tesaruvini, Titia, Tesaruvini, Titia, Manununa, Vivavana, Vivavana. Amen. Yenera. Salama daholo tsika akory vantainy. Salama tsara dia isika. Mbola tsara, faly manonona mbola tsara ho antsika rehetra, ny manahoana tompoko. Tsara va tompoko, tsaratsara tsambakaina ny indrina. Misy mahasamihafa azy ireo tsara va tompoko sy ny tsaratsara tsambakaina ny indrinareo satria misy andrina dia arabaina tsara va tompoko fotsiny fa tsy azo arabaina tsaratsara tsambakaina. Izay ary karakory atsika ao akory laly, akory ombilahy, ao ombilahy be maso zay, dia akory ly, alpha garçon, akory aby tsika. Hitako présent daholo tsika ato amin'ny akory chef d'île, akory anao. Salut tout le monde, salama monsieur Fleury. Allo, anoratra tous, salama be. Zay no tiako fiarabana hoe salama be, iny no hitako hoe plutôt rassembleur kokoa. Ianareo tsara nandefa ny Rija Ramanataona teo tokony ho fantatrareo fa zany Rija Ramanataona zany dia akama akaiky, akama ny ara-lehibe ary tsy mifanadino amin'ny zavatra rehetra atao. Anisan'ny nihira ary nanao tena zay nahasoa zany mariaziko zany izy tamin'ny tao Carleton, tany a Mazanga koa tamin'ny soratra sivily. Misaotra Rija ary mbola misaotra anareo efadahy ihany, 4 sa 5, Rija, Mahery, Njakatina, Dilaine, i Radibla, ireo artista maromaro tao Mahajanga, ary raha misy Mahery dia Njakatina, raha misy tsy voatonoko tonga dia mialatsiny dia voalohany aho, ialako tsiny tompoko fa tsy voatery ho tadidiko daholo satria maromaro nareo tamin'ireny ary raha misy olona re manana an'le hira le nifoky ty le nataonareo, nataontsika remix iny tena mba ilaiko iny tompoko satria tena souvenir tsara be amiko iny taminareo sy ny tamin'ny mariaziko satria tena tsy afeniko fa tena marqué anay iny ary ezany io zay raha tena ve olona efa amin'arivony no teo ve dia ho adino zany lazaiko anareo fotsiny fa tao no nieritreritra hoe zany Fleurirako to Malala zany dia tsy tia artiste gasy. Salut, je fais cette vidéo parce que j'ai une proposition à vous faire, celle de travailler. Tsy tia artiste gasy akory zany fa bezesta fotsiny ohatran'izany. Fa tamin'io andro iny nampisehoako fa tiako ny hira malagasy ary maro ny hira malagasy tiako fa marina aloha c'est vrai fa misy tsy dia ambiazako fa misy tiako. Miankiray nareo zao tena tao anatin'ny ouverture ny soratra mivady tany Mazanga izy ty amin'Arivo no any tao ary izay mahatsiaro an'izany dia malala tsara hoe
Iza izany fleurirako malala zany any Mahajanga. Zao miresaka zany satria nanohana ny foko ny fihetsiky ny vady de aman-janako teo hoe satria invité amin'ny anniversaire ny zanako après-midi zany de hoe le vavy zany hoe papa dépêche-toi parce que tu as ton émission d'abord c'est prioritaire ça. C'est ma fille qui a dit ça. C'est prioritaire ça. Mais tu finis à 13h45, hein. On doit quitter la maison à 14h. Tozy le vadiko hoe malaky ianao fa efa zaza mihitsy zany no miteny fa ataovy lafo ianao. Io zany eto amin'ny fasinareo, avec la bénédiction du Seigneur bien sûr, et de ma femme et ma fille. Ça m'a touché dans la mesure hoe tena ahoana re zany no ilazako an'izany hoe mahatsiaro responsable le zanako. Lazaiko anareo fa raha tamin'ny anniversaire-n'ny mariazinay nanao réception kely zay tato an-trano. De nangataka fitenenana ny zanako vavy fa tena tafapetraka daholo zay lehibe rehetra tao. On était vraiment ému et atterré, si l'on peut dire, touché. On s'était senti touché par rapport à notre propre responsabilité, chacun et respectivement, par rapport à Madagascar. Ma fille disait, je prie au Seigneur pour que mon père puisse défendre les Malgaches. Parce que je sais que mon père souffre beaucoup pour le mal qu'on puisse infliger à la population malgache, à nos compatriotes. Je prie au Seigneur pour les Akam, pour que les Akam puissent réaliser, concrétiser leurs rêves du bien pour le peuple malgache. Fa zao teneniko anareo. Na za miteny aminareo zany raha mbola mangano ano amin'izany teny zany. Fa nangano ano daholo ny olona rehetra teo. Nisy efa 7 mahery zay teo. Misy tanora, misy olon-dehibe fa tena mifampijery hoe inona no lazain'ity zaza ty. Inona no lazain'ity zaza ty. Zazakely 9 taona tompoko. Matotra tsy satriny zany raha zaza 9 taona no mieritreritra an'izany. Devant témoin zany, je ne peux pas mentir à ce point-là, devant au moins, tout à l'heure vous serez 300, mais là il y avait 80 personnes, 70 personnes au plus. Au moment où il n'y en a pas un gâteau, nangatapitenenana ny zanako. Matotra tsy satry le zanako. Ary ohatrany tsy alalan'izany atao hoe enfance heureuse zany akory satria mahita an'le zany. Vous vous rendez compte, elle se documente même pour ce qui se passe à Madagascar. 8 ans tompoko. Elle se documente pour le Brexit. Elle peut vous parler du Brexit. Mieux que vous pensiez même, certains d'entre vous. Elle s'intéresse aux problèmes, parce que c'est pluriel, mondiaux, sur le changement climatique, sur les progressions technologiques, sur les diverses formes d'esclavage, le développement économique. À 8 ans, tout quoi. 2 fois, on a été convoqués. Cette année-ci, on a été déjà convoqués. Mais pourquoi? On avait peur, oui. Ah, elle a fait des bêtises. Mais non, qu'est-ce que vous parlez à votre fille? Matotra le zanakareo. Ari, le problème c'est que
Elle s'ennuie en classe. Elle apprend très très vite. Et après, on dirait qu'elle anime avec moi aussi les maîtresses. Parce qu'on voit tout de suite qu'elle s'ennuie très très vite. Rapide à aussi une capacité de compréhension. Et vous nous avez convoqué pour ça. Parce qu'on pense aussi qu'on va la mettre déjà avec les. Parce que CE2, c'était après un CE2, c'est CM1. On va la mettre déjà avec la classe supérieure aussi. CE2, en sortant de là, on a remercié le Seigneur. On a remercié. Ci ha fiancolò ampanetretena niteny ankoan'izany ho an'ireo olona zay nalalana tany am-pianarana sy niarana nandrataniko dia fantany ny kapasiteko. Ho an'izay olona nalala ny vadiko ka niarana nandrataniny dia mahafantatra anazy koa ny kapasiteny. Raha ohatra te hilaza aminareo zao hoe tsy ampy 7 taona ny vadiko dia efa prof d'anglais tena sabotsy namehana teny. Raha ohatra tianareo fantatra zany, en dehors ny hoe master 2 ananany amin'izao fotoana izao, azony tany amin'ny RMT. Elle est en train de finir bientôt, pas bientôt, mais d'ici quelques années, ny doctorat. Donc zany raha ny mazava amin'izany dia zao e. Rehefa mahalala manampy ny ora ianao, manampy ny tsy manana ianao, mitsinjo ny tsara foana ho an'ny mpiara-belona aminao, indrindraindrindra na ny any amin'ny firenenao, na aty amin'ny toerana hipetrahanay amin'izao fotoana izao ary, dia tsy afenina aminareo fa mi-s'intégrer ary rapide be ny intégration. Membre ny parti En Marche ataoko. Membre actif. Fa tsy hoe membre dormant. Hiatrika élection zao zay amin'ny 2022. Za miteny anareo, androany dia efa miteny anareo, fa Emmanuel Macron sera réélu. Ma femme, autant que moi, ma fille, elle est déjà aussi intégrée dans le système mes enfants, mes garçons. La manana vision, on peut se tromper, bien sûr. Mais ny olona tsy miditra ao anatin'ny fiainan'ny société générale mandray andraikitra tsy amin'ny alalan'ny tetika intérêt. Moi, je fais ça pour la marche de manière vraiment volontaire. Sans engagement, oui. Non, tu es sans engagement, je suis complètement engagé. Any amin'ny semaine du 20 andro zao hisy réception officielle satria taloha zahay Montmorency alohan'ny natongavana taty dia zany nanangana an'izany hoe Antananarivo En Marche, la seule structure qui avait plus et nombre d'adhérents et de sympathisants tany Madagascar. Arrivé à Montmorency, j'étais tout de suite intégré dans l'équipe de propagande du maire, du candidat maire. Je ne sais pas cette année, qu'est-ce que je vais devenir, dans quelle dans quelle structure je serai. Fa ny any zavatra m'intéressé anahy dia ny jeunesse sy ny éducation ary ny environnement. Zay ny anahy m'intéressé anahy dia ny eo koa aloha ny teknôlôjia. Ka ianao zany rehefa miditra amina azafady amina zavatra hoe mahasoa an'ireny ho an'ny daholobe dia tadio fa ary tsy mila takalma. Zay manko no mahavoa ny sasany le toerana mbola tsy azo. Dia on met toujours le focus sur le toerana en question. Sasany hoe visée présidentielle dia n'inona moyen atongavana amin'io na mandangy ary dia atao.
Zay io no mahatonga an'le hoe alao tsy mieritreritra an'izany plasy zany hoe andeha hanao président, andeha hanao premier ministre. Non. Raha vao manao geste intéressé ianao ao anatin'ny fihetsika anankiray de tonga dia taddio. Fa n'inona nataonao? Tsy tantaran'Andriamanitra ny sitraponao. Raha vao hoe hanao an'ity satria mikendry an'ity, non. Taddio daholo i. Ankoatran'ny olona hoe tonga de formena parti hoe ity ny futur président, ohatran'ireny Obama reny zany. Efa nanao zavatra be dia be Obama mivady ho an'ny communauté, ho an'ny intérêt commun, ho an'ny intérêt général. Zay vao hoe sarotra ny eritreritra hoe tsisy fanavakavam-bolokoditra ity. Sarotra ny eritreritra hoe ianao black, tu habites dans un endroit qui s'appelle Arkansas. Très ino tsy teo ségrégationniste. Ny eritreritra hoe lany sénateur ianao après candidat présidentiel. Sarotra be ny eritreritra an'izany. Fa zao béni de Dieu le mpivady, betsaka ny zavatra vitany tamin'ny tanora tany Arkansas alohany nahatonga sénateur. Betsaka ny zavatra nataony vitany teo amin'ny fiangonana, betsaka ny zavatra nataony vitany teo amin'ny fiarahamonina, nahatonga avy an'izany. Zany hoe amin'Andriamanitra zany de tena mipetraka mihitsy le hoe ny te hanana tsy mahaleo ny ambinina. Iza le ambinina? Celui qui est béni de Dieu. Celui qui ne sait pas poser de questions sur son devenir, sur son avenir. Mais celui qui pense déjà à son avenir, hoe zao, rara no tanteraka. Rara. Tena rara mihitsy zany hoe tena exceptionnel. Andry Rajoelina zany tsy nieritreritry ho filoha. Tamin'izy tamimbola kely de il me voyait président. De zao nataony tamin'izany hoe raha ianao kosa aloha tonton président de zao nataonay, zao natao de mitsikitsiky mimeme eo izy ambakiny jezy kely. Ianao manana potentiel ho président. Toy za tamin-dralahy tamin'izany. Zany ralahy mieritreritra an'izany. Tonga ny 2012, tsy tafa. Parce que c'était pas béni. Une autre personne a été bénie. Ery Rajonary Mampianina. Ery Rajonary Mampianina rehefa niteneko tao amin'ny Braony, anontany fa mbola velona izy iny. Tamin'ny 2010 de efa niteny azy ianao ny futur président, un pas qui reste ao de ianao ny lasetra. De hozy izy taminahy. Rehefa niaraka tamin'ny Daouda tamin'izay hanangana banque an'i Madagasikara zany. Il nous avait reçu positivement. Averika any Napedindry Nicole, Sir Paul Lapary sy ny karazany ny tenako tamin'ny Andriamatoa ery Rajonary Mampianina. Ary zao rehefa niteny anazy an'izay de hozy izy rehefa andeha zay de nitazominy kely aza manode ianao monsieur Fleury, ianao Fleury, satria zay mifanao tsy afenina mifanao ela zay fa à partir du moment izy ministre tsy nanao ela anazy tsony jusqu'atsika miteny zao izy président. Ilaina foana manko amin'ny fanajana zoky, ilaina koa ny fanajana ny institution na tianao na tsy tianao. Za zao de na ohatra raha tsy tiako tininy i Andry Rajoelina traité anazy de con eto, fa rehefa hitako maso izy miarahaba azy de obligé ary impératif manaja azy miondrika ambany de ambany par rapport aminazy satria ninona lazaina tsy tonga ho azy teo fotsiny koa izy fa filoham-pirenena izy io. Zany hoe fahatongavana amin'izany filoham-pirenena zany béni de Dieu zany. C'est par la bénédiction du Seigneur. Mino an'izany ary matoky an'izany. Ka io no mahatonga an'ilay ny te hanana tsy mahaleo ny ambinina. Za tsy hoe maniry an'izany azafady. Fa rehefa ianao koa ny rahan'Andriamanitra, taddio fa tsy afaka miemotra ianao. Fa hatreto aloha tsy manana mission amin'izany ary tena mba hiriko tsy ho tonga amin'izany. Tena mba hiriko tsy ho tonga amin'izany. Manao ny hitako hoe manavanana anahy de manao an'itony émission itony milaza ny marina
mamaky batsilana ka na olona akaiky aton'inona raha tonga eo amin'ny fitondrana de efa ozy za tamin'ny akama hoe tsy fantatra ho azy ambaran'Andriamanitra mety olona ato anatin'ny akama no filoham-pirenena ny akama zany manko mivelatra be amin'izao fotoan'izao ny akama de karazana plateforme fanohanana ny Madagasikara handroso ato amin'ny akama aleoaloha tonga de lazaiko aminareo ato amin'ny akama misy olona avy any amin'ny leader manaja amin'ny politika ato amin'ny akama misy olona avy any amin'ny team ato amin'ny akama misy olona avy any amin'ny K2 ato amin'ny akama misy olona avy any amin'ny SVM anareo zay manaparitaka ireny hoe niala ny SVM azafady tokoa azafady ary miala tsiny indrindra fazafazana lainga ny vahoaka ny SVM zany de anisan'ny mpanapa-kevitra amin'ny zavatra zay atao ato anatin'ny akama ato amin'ny akama de misy Arema ato amin'ny akama de misy MFM koa maro zany ny karazana parti ato amin'ny akama fa zao rehefa manana réputation sulfureuse ianao ary zay indrindra ny nialako sy nanajanonako ny MCMM dia miataka moramora ny akama satria ny zavatra angatahanay aminao voalohany indrindra raha manana an'izany ianao dia amin'ny fialana tsiny ary ny fifonana amin'ny vahoaka satria ninonina zavatra ataon'ny mpanao politika ninonina zavatra ataonay mpanao gazety ninonina ny zavatra ataon'ny société civile tahaky ny akama société civile manko ny akama mouvement ny akama fa tsy parti politika tompoko mba mahaiza manavaka ny zavatra rehetra ary officiel ny statut amin'ny akama any amin'ny préfecture milaza an'izay hoe société civile ny akama tompoko mila mazava zany fa tsy hoe ty olona rehetra manelitsao mieritreritra ny olona sasany zany hoe adversaire amin'ny akama au contraire raha manao zavatra tsara sy mahitsy izy eo anatrehany sy eo masin'ny akama na tsisy olona zay tsy diso tamin'ny fiainana fa rehefa manaiky ny fahadisoanao ianao manaiky an'izany ianao apahibe maso ka hieritreritra anao hiaraka amin'ny akama nefa nanana réputation sulfureuse dia mandray anao ny akama zay le izy ary ny akama tsy mialina ny zaty sy nazaro zany ny olona atao anatin'ny akama toko dia manana maizy azy daholo tant sur le plan mental moral spirituel et même logistique na matériel professionnel on va dire manana maizy azy daholo fa ianao atao amin'ny akama tsy afaka miadaladala ianao hoe be dia be ny zavatra nananao défaut zany hoe ato zany misy koa olona miezaka ny hoe mianatra miezaka ny hoe hicomprendre ny zavatra mitranga ny firenena tsy voatery ho hay daholo fa raha ny savoir ny expertise atao amin'ny akama complet oe complet afaka miantso olona expert amina sociologie ohatra ny akama politique diplomatique finance amin'ny resaka observation générale de ce qu'on appelle société c'est-à-dire zany ny akama c'est une organisation sociétale complète en matière de savoir tsy mirehareha am'izany fa mba hahafahako tsy isan'andro aho no midoka amin'ny mpiara-miasa amiko ary raha misy mouvement manana lanceur d'alerte be indrindra tsy fantatry ny hafa mako zany parti politika tsy manana an'izany akory tsy fantany akory zany nefa ny parti politika no tokony hanana an'izany voalohany indrindra fa raha misy amintsika amin'ny teny zao manana lanceur d'alerte betsaka indrindra any amin'ny firenena any Madagasikara manana koa tsika ny Afrique du Sud manana koa tsika amin'ny Mali amin'izao fotoan'izao misy enquête goavana any Mali amintsika amin'ny teny zao zay niteneniko tamin'izany andro hoe miara-miasa amina média ngeda be public aty Frantsa ny tenako za ty zany lahatr'Andriamanitra daholo zany
Misy enquête ngeda be momba ny volamena io zany 73 kilo io amintsika miteny zao. Satria nisy ny lazainy reto mpanao volamena hoe zao ny afiaviany io zao tsy maintsy verifiena. Any am-potony hoe avy any malio inona ny ahafahana manam-pirofo fa hoe avy any malio zavatra io. Satria c'est bien beau d'être journaliste, c'est bien beau de parler d'un cas mais sans preuve. Je peux vous dire que sur le plan éthique et déontologique, vous ne pouvez pas en parler. Voilà, je dis, je n'arrête pas de dire, ni zavatra teneniko eto ananako profo. Tandremo. Ny zavatra teneniko eto ananako profo. Ka rehefa mivoaka izy any herinany hoe iny fa mivoaka le bomba. Miala tsiny fehefany. Zay le izy. Ary ny olona zay mety hieritreritra hoe fleury ao anatin'ny justesse na par rapport amin'ny justice amin'ny resaka famarinana. Adio fa aza manofy ianao. Aza mieritreritra ianao reny le maniry hoe manao fisonana public reny tsy azo amin'ny fleury amin'izany ianao. C'est le genre de personne qui ne lâche pas prise. Et jamais, jamais je vous le dis. Avec le recul là miteny an'izany satria manana intention mandinika dia mijery hoe tout compte fait, ça m'arrange. Qui est un procès. Ah oui. Ah oui. Je serai contraint. Je dois quand même me défendre, bien sûr. On parle d'échelle de millions d'euros. Ah, je dois me défendre. Hein. Ah, faut qu'on me saille. Ah, faut qu'on... J'ai contenu au coton. Sinon, on me tadque. Tadeno. Des haïta. Allez, fâche. J'aime te madame tenir. Allez, fâche. Allez, fâche. Je n'arrête pas de dire que je suis à l'aise dans le combat. Fa zao, Vajankin satria tsy ino no resaka eto fa toizatsika amin'ny resaka hafa ny resakitsika satria arak'ile teneniko teo hoe tena tohana rehefa mitenen'ny zanako hoe malaky anao papa ataony émission prioritaire de zay. Atolotra amin'ny ramatovadiko ty satria ty zany de tamin'ny mariagenay civil tany Mahajanga. Teo nizoky ray aman-dreny Belgique tamin'izany. L'ambassadeur de France taniko io tamin'izany. Ny premier conseiller ny ambassadeur des États-Unis. Nandefa olona ihany koa ny ambassade d'Allemagne. Feno raha ny teo ihany koa nisy ministra malagasy, nisy solitenan'ny fitsarana ary mpitsara maromaro. Tamin'izay andro moa nalefa tany ray aman-dreny Christine. Tamin'izany andro any tsy mifankahazo zay mianaka. Fa hoe andeha saboter ny mariaziko zany. Satria nahendra rehefa maromaro ny fonctionnaire invité tao Mahajanga. Fa tsy nasakana ny fonctionnaire nandeha zany. Ary feno au contraire ny oatra raha ny olona tamin'izany. Atolotra andramatoavadiko ity ty. Avec Conto, fini les difficultés à joindre son conseiller. Découvrez Conto. Côte d'Or, partagez. Misy publicité kely dia vita ny publicité dia alefako. Faniriku wajizai
Ipetrakainao ifankaty mandrakizay iaraka aminao bababonao anatrany ao anatiko ao amibazinay ireo masonao Fayanao ireri Utiquetata Fayanao ireri Oh yeah Utiquetata Oh, yeah. Oh. Kanira niviti tukaluchu now. Pamani chukuku aki iwe wanila now. Asamara napira ipotiki lagiti sabana na ira vizura muturi kanira nifiti tukaluchu now famari chukuki iwe wakakina asamara napira ifutiki laibiti laibiti naira vizura muturi vai na ireri Ja, Jenera. Merci maman. Tena hoe ianao irery marina zany zay ny ressentiako tsy mampaninona no mambary tsy ho antsika malagasy zany manao zay le pudisme kely zay tsika hoe mamenatra ny milaza amin'ny fitiavanao en public tena tsy afianako fa tena tiako ny vadiko ary tena tiako be tena tiako be tena tsy mamenatra amin'ny tena zany je suis fier de ma femme je suis fier de la voir à mes côtés et surtout quand elle m'a donné une jolie fille très intelligente, sage, respectueuse aussi, très attentive avec les gens. Tena mahatsiara hoe men'Andriamanitra olona tia anahy sady tiako. Vitsy ny ohatran'izany a. Vitsy ny ohatran'izany hoe sady tianao no tianao le olona miaraka aminao. Fa io misy zavatra hafa foana mifamatotra an'le mpivady de rehefa rava le izy de vao tonga saina hoe fa inona ny zavatra antrano. Hay tsy tena fitiavana le izy.
fa anisany hoe olona nomen'Andriamanitra fanambinana amin'izany. Nanatrika ny mariage civil koa ny premier conseiller an'ny spécial ny Andriamatoa Omer Belgique tamin'izany. Raha tianareo mifantatra hoe inona mampifankahazo anay sy ga premier ministre na ambassadeur Omer Belgique dia samy miteraka ny 9 septembre zay. Misy anabavy anankiray zay koa samy miaraba anareo moa za zany fa no nisepitra be le zandrinareo dia tsy nahavita niaraba anareo. Misy zanabaviko zay koa any amin'ny fitsarana any teraka 9 septembre mitovy anahy koa bisou bengy. Zany anisan'ny mampifankahazo an'ilay olona daholo. Tao ihany koa ny nga Marcel Bernard, namako 30 taona mahery. Ary maromaro ny ekipa tao, Etao, Meran'ny Diego, maromaro, Meran'ny Mazanga. Tsy afeniko anareo fa namako anie Mokhtar e. Namako Mokhtar. Miezaka miasa mafy Mokhtar ampandrosoana amin'ny Mazanga. Mokhtar tsisy resaka hoe ady politika zany na hoe fifandirana politika. Namako ihany koa, Dady, ancien PDS tamin'izany. Tsy manafangaro ny relationay, docteur Nirina Mazanga, akama daholo zany. Akama. Mokhtar akama fa tsy hoe namana. Tsy mbola Mokhtar nandeha hoe hitrahisiavana amin'izay hoe politika dia andeha hamely anahy ny maire Mokhtar amin'izao fotoan'izao izy moa raha tsy diso atao gouverneur izy raha tsy diso aho. Ka ny thème antsika androany dia sakaletaka. Dia ny faharoa ny hoe mamay be ny doanina. Ataoko rapide be zay satria sao dia zedin'ilay zanako vavy atokoko ka ialako tsiny. Fa raha misy mbola azo verenana dia miverina ary hariva. Fa saingy izao tsy afaka ny promettre ary hariva satria ho antsika akama zay mazoto hanao boule na pétanque. Vao teo koa lazaina fa sao dia lazaina hoe misy fiangarana hanao pétanque dia atsovy rehefa vita émission ity fa dia hanao pétanque tsika any amin'ny 95 any. Misy maka moa ny tenako amin'izany, saorako amin'ny maka sady. Araba, kopa-tsatroka tokoko, miondrika ambany dia ambany, na hoe mitsaka ambony dia ambony. Diso manko le hoe miondrika ambany dia ambany iny, diso. Matoa ianao miondrika dia eritreretinao fa ambany zany le olona jerenao. Fa ny tena marina, raha mieritreritra ianao hoe manana humilité, fanetretena dia mitsaka ianao mijery ny olona zany hoe ianao no ambany. Ny fomba fahalalam-pomba rehefa miresaka amin'ny olona mihaja ka hajaina dia ianao no mijanona ambany dia mijery miakatra ianao mijery azy. Fa Andriamanitra irery ihany no mijery midina. Aza mampitahatena amin'Andriamanitra. Raha manana fanetretena ianao dia miondrika ianao dia mijery miakatra ianao. Kita hoe ianao lava. Tadidiko tao anaty 747 natron'ny ray aman-dreny filoran-tsiraka hoe Monsieur Fleury, général Razanamparany nasiany Niantsara tamin'izay rehefa avy niresaka nareo mianaka hoe dia hozy général Razanamparany tamin'izay andro zay hoe que je considère comme mon oncle d'ailleurs. Nanatana izy hoe atsony président ianao dia rehefa tonga teo aminy en première classe amin'io tamin'ny 747 iny dia izy mipetraka moa zany dia tena lazaiko anareo fa tsy maintsy mipetraka ambaniny ianao dia nandro alika mihitsy aho niresaka taminy dia gaga moa ny mpiasan'ny en plein vol zany gaga ny hôtesse sy ny steward ny Hermade ary tao mandalika mihitsy bainina satria za zany akaiky an'ireo tanora ireo dia on se tutoie pas de souci. Fa tamin'izay zany nahafantaran'ny olona anao hoe ay ty Fleury tika anisan'ny olona ao anatin'ny mpanolontsaina filoham-pirenena ary atokisana. Dia ho fanajana an'ilay olon-dehibe dia za. Et en plus filoham-pirenena ho an'ny olona tsisy saina dia mitsangana ihany izy miresaka amin'olona. Non, c'est le président qui incline son regard vers vous et vous le regardez. Mitraka ianao mijery azy, tsy maintsy midina ambany dia ambany ianao
Zay no tonga nanao daoliko. Fahalalam-pomba daoly zany tokoko ampianarina antsika rehetra. Satria rehefa mandinika eto zany a, zavatra tena hitako a, na ao anatin'ny fahatezerana ary malagasy a, dia ny teny ampiasany tonga de opa foana. Fa tsy mba hoe misy opa mihaja anie, misy opa mihaja. Dahory. Sakaletaka. Manaova nareo fandiniana fa en fait mahatonga antsika malagasy sakaletaka. Idika amin'le sakaletaka de jereo anie le saka iny rehefa letaka iny, rehefa le manomboka marary ho faty izy a, de ohatran'ny miresaresy zay izy, ohatran'ny malemilemy be zay izy de tonga de eo zany hoe maka le itresaka ty, ho faty agnamity. De ohatran'iny le malagasy, sakaletaka. Zao le izy a, rehefa nandinika zany tena nandinika hoe za tsy sociologue aloha, je ne vais pas prétendre meilleur que Paul Rabard. Paul Rabard, c'est un sociologue qui est bien dans sa matière. Hein. Fa rehefa manao gazety ianao tsy maintsy mandinika ny zavatra miseho hoe ary indrindra ao anatin'izany rehetra hoe fanadihadiana zany hoe fa avay zany ny havian'ity sakaletaka ity. Tadidiko ny tenin'ny Andriamatora Valomanana hoe rehefa tafaverina avy any Afrique du Sud izy, fampiresaka izay mianaka tamin'izay de ozy izy hoe ny tena loza anie Fleury, tratran'ity karaoke ity daholo le malagasy de lasa mpihira, ianao rehefa miventsy hira, ny hira misy mesazy mandeha any amin'ny sainao de lasa sakaletaka daholo le malagasy. Tsisy problemana sexisme ty na hoe problemana considération ana homophobie fa Ngara Valomanana no niteny an'izay ary ny tena grave ozy izy de zao. Lasa vavilahy daholo le malagasy, surtout ny lehilahy ozy izy. Fa nay andray tsy hany ny itondrako azy fa ato amin'le première partie tamin'ny teniny hoe lasa mpihira daholo. Rehefa nydinihako sy nijereko ny hira malagasy, indrindrindrindra foronina, fandroana aina Merina an'ity, foronindreo artista ao anivon-tany, fa tsy miteny hoe andrenivohitra irery, dia tononkira malahelo, tononkira nostalgique. Aleo vadira hoe valaka e, aleo atao hoe valaka. Na mitory fitiavana. Rehefa tsy mitory fitiavana dia mametraka alahelo amin'ity vehivavy lasa. Na ity vehivavy indray mametraka alahelo amin'ity lehilahy lasan'olona. Hoy ry Jaramanatoany natao mbadika ato hoe am'tononkirany zay hoe am'le hoe Ratsoay. Ratsoay ianao ozy izy fa ho anazy. Ohatran'izay ny lazainy eo a. Alefantsika manko zay raha tsy efa nalefako teo. Dia aleo nitazomiko ny fitiavako ozy izy mba hitiavako olon-kafa, mba ahafahako mity olon-kafa. Zany hoe mitaraina, mitaraina. Fa le fitarainana tsy mampiseho fihetsika ho révolté. Hoe ici prévoir révolte zany. Révolte manko zany fa tsy révolution tsy azo afangaro zay. Na hoe se ressaisir fa mampiseho fihetsika malahelo ary mitady olona alahelo na hoe ahoana moa filazan'izany amin'ny teny malagasy hanao compassion zany amin'ny teny frantsay na hoe fampizara alahelo ngamba nday zay fa misy terme malagasy zay tena mahalaza azy. De eo avao ntsika, eo zao vao hoe misy jereko zao titran'ny hiran'ny rija rehetra Ratsoay, AIV, Faizy, sary mangina, fiainana kely, mino aho, hiafarana, avy aminao, aleo, tsy ho maly, afatra, miandry foana, mila tsia,
mama hira hoanao. Afaka mitady artista hafa tsika anaovana ohatran'izany koa. Ito zao solo de milaza ho zakaiko. Hitanareo amin'izany zany avany amin'le zavatra ohatran'izay le miditra tsy eritrerititsika zany de manière insipide hoy ny vazaha. Hoy ny vazaha miteny azy dia afidy ao anatintsika le izy de tsika azafady aloha tsy insipide fa insipide zay no filaza azy. Zany hoe ohatran'ny ianao mieritreritra hoe zavatra dikany insipide manko qui n'a aucune saveur, qui n'a aucun goût, qui manque d'intérêt. Nefa l'izy tafiditra ao anatin'ny lohanao amin'ny anaran'le fenonao ny tantara malagasy. Mampiseho fitaraina, mampiseho alahelo. Fa tsisy mihitsy hoe misy signe de révolte hiezaka hoe tena hoe iréagir de manière agressive ao anatin'ny fiainana global ny malagasy mihitsy. De ny malagasy any de zao miezaka izy tsy tenin'ny heviny ary raha mitenin'ny heviny izy ao anatin'ny zavatra anankiray tsy mahay maneho ny heviny zany ny malagasy. Ary eo foana ny anambakain'ny mpanao politika ny malagasy satria na maneho ny heviny ary malagasy de tsy maintsy manaraka le fo dia potika de miafara amin'ny opa opareny oparazana ny zavatra mitranga. Zany hoe ity fatahorany ity zany miainga avy any amin'le zavatra aty ao anatin'le fiainana. Raha ohatra zao misy tena tsy afenina ny tanora taloha tsy de tena hoe mifantoka loatra amin'izany fenona radio zany fa mifantoka amin'ny fanaovana fanatanjahantena. Ary ny tanora taloha takany ry mieritreritra nareo hoe ry mahaleo reny tao anatin'ny fihetsiketsehana mahery vaikany eny nampalaza an'ireny mahaleo reny ary nasasaha mihitsy izy namorona hira. Reny zao anisan'ny hoe mpamorokira sa milaza marina ao anatin'ny hira be milanga ohatra. Ry Rosy reny tanora tsy de tena hoe mifatoka loatra tamin'izany atao hoe andeha hihaino radio namorona hira izy marina fa izy de tao anatin'ny fiainana aktiva totondry. Rehefa tsy mazava ny resaka de totondry aloha. Nisy génération zany rehefa tsy mifankahazo de totondry aloha de rehefa resy malala resy ndray de mifanoroka fa miala tsiny. Zany kosa aloha ny règle du jeu. Rehefa mahatsiaro diso le olona de miala tsiny aminao na publiquement na manatona anao izy miantso de mifanazava. Ohatran'le bandy ankiray zay zao hoe tadidiko tamin'ny fahatandrano de tsika ro lava lesy niady tena hoe hiady. Nisy zany tamin'ny kago maro zany misy koa amin'ny kahan'olona de manazava am'izay zao tena miala tsiny lesy Fleury fa zao lesy nieritreretiko la fa niaraka nikotiny lava ny sipako ohatran'izany angano. Le ty zany ngana lala hoe sipan'lahy io tokony asiany lasoratra eny amin'ny androny hoe sipan'lahy io. De ohatran'izany nampiady zany tamin'ny fahatandrano fa maintenant le bandy zany miteny hoe tena mba sipako lesy io Fleury. Misy olona misy zany paix à son âme Riri be zay nanatona anazy pour le compte d'un ami qui est devenu un ami maintenant hoe tena respectueux mutuellement entre Nestlé akama am'izao. Asa akamako le bandy. Misy zany amin'ny fiainana zany hoe mila fasahina mandeha manatona an'le adva hoe tsy mety amiko zao ataonao zao Andriamatoa Andry Rajoelina. Zany hoe raha ohatra asiana hoe mihaona amin'ny Andry Rajoelina ka milaza marina ny tena ao anatin'ny hevitro sy ny zavatra ahafahako manampy ny firenena hivoatra tsy olana amiko zany
Tsy olana amiko anie nandeha manatona an'izany ravalomanana raha miantso ao izy hoe fa maninona miandra intsony sarotra manatona olon-dehibe zany raha tsy izy miantso anao satria ny antony de zao ao anatin'ny protocolaire frantsay na amin'ny diplomasia koa raha ianao le olona ambony de enao no obligé manolotra tanana an'le olona tianao arabaina fa ny olona ambany par rapport anao olona ambony dia fadio tompoko ny hoe mifanena amin'ny filoham-pirenena anao de enao manolotra tanana tena tsy fahalalam-pombo zany ny filoham-pirenena no manolotra tanana anao ny premier ministre no manolotra tanana anao ny premier ministre zao raha mifanena amin'ny président izy dia nga Andry Rajoelina no manolotra tanana zay vao mivoaka ny tanan'ny premier ministre tsy maintsy ajana ny mahalehibe ny lehibe ny dadabe ako zao mialatsina fefa maty moa izy raha nolotra tanana azy tonga de ozy izy hoe me on t'a pas appris izy ndiarako ty malala tsy nampianarina anao nga fa masiky zay dadabe ako zay zao masiky izy fa manaja olona koa tena manaja olona zany olona zany rehefa manao réflexion de manomboka mivalo alina izy eo an-davarangana petraka eo ambony seza fiandrianany jusqu'à hatramin'ny 2 maraina de ny apitso izy mizara anao ny réflexion nataony mba anisan'ny nazo an'izany tamin'ny fahatandroako ary hitako fa ny cousin koa tsy nizarainy dadabe an'izany tsy haiko ny antony zany zarainy dadabe fialahy ozy izy tamin'izany afo kitay ny afo tao an-dakozian'ny dadabe de ny latabatra ivaiva zay ny azy fa tsy le avo à la japonaise ny azy de mipetraka eo izy de mananatra anahy de mampianatra toetra amin'ny resaka fifanajana fady ary tena fady ny manolotra tanana ny olon-dehibe izy ny manolotra tanana fa izao zay ny mahatonga anao hoe raha tsy izy ny miantso zaro tsy afeniko tao anatin'ny fotoana mafana ny firenena miantso ny Andry Rajoelina andana mitsoka ho fa ho avy ravalomanana hisambotra anao efa tia pitsokana mihitsy zay zao taotao izy mbola tadidiko zay numéro téléphone ndray 301 angambany izay na 310 ny terminaison raha tsy miantso Andry Rajoelina tsy azo atao ny miantso mitsolatsolo fa tao anatiny tena hoe mamay ny firenena miantso azy fa tsy nandray izy tao anatin'ny vanim-potoana tena mamay miantso ravalomanana fa tsy nandray izy eo zany tsy haiko koa mety hoe tena occupé be le olona na hoe eto amin'ny fiavonavonana satria marary any le tenin'le boikely za boikely par rapport amin'ny Andry Rajoelina amin'ny statuany filoham-pirenena tsy maintsy manaiky an'izany za boikely amin'ny statuany par rapport amin'ny ravalomanana ex-ancien président d'autant plus il est plus âgé que moi fa rehefa ato amin'ny resaka cadre politique ny raharaham-pirenena dia tsy maintsy miteny ny zavatra tsy maintsy tenenina aminy eo zany le isin'le sakaletaka misy fomba fitenenana fanoherana amin'ny zavatra tsy mety amin'izay ataon'ny mpitondra tsy mampigadra le fomba fitenenana io ahoana kosa moa ianao tsy gadra raha opainao any Madagasikara aty zay afaka manao an'izany satria autorisé ny manompa flou aty combien de fois il a été traité de con le président Emmanuel Macron par les journalistes, par les médias, par les politiciens impiry no anaovandrala injure sy maltraitance verbale na harcelé mihitsy ary ny vadin'ny flou Emmanuel Macron fa any Madagasikara any zany tsy azo atao zany fa misy teny na fomba fitenenana afahanao eo ny ilainao hoe mba olona misaina zany eo ny afantarana hoe itony olona itony faiky
Ary zay no ibloke anazy ato amin'itony fandaharana tony satria tsy mila olona vendrabendrana ohatran'izany manaraka an'itony akan'itony. Alao hoe olona 200 eo, olona misaina sy mandinika, toy izay olona amina rivony fa faiky daholo. Misy koa manko zany. Sponsorisé-ndralà l'émission de mahatratra 40 000 de tena succès be le banty nefa finalement c'est un business. Na hoe succès be ty sipy ty, c'est un business pour Facebook. Afaka manao an'izany tsika fa raha tsika io 225 000 fidèle io no sponsorisena tafakatra 80 000 tompo. Zay tena teneniko anareo. Ka atao anatin'le fomba itenenana. Satria na miteny amin'le fanoherana fotsiny ary le malagasy dia tsy hainy ary manahirana be azy maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fahendrena. Manahirana be azy. Tena miteny anareo raha zany any Madagasikara zany dia tena limité. Ary amin'ny fomba atao hoe za tsy teny hoe mihaja fa amin'ny fomba mampety azy ity fandaharana ity mba tsy hampigadra. Fa saingy zao ny safidy any atao hoe socle communication, zany hoe le tena communication agressive zany le mi-secouer. Pour faire tomber une montagne, il faut secouer. Soit par la dynamite, soit par tsy haiko bomba aluminium nitrite tsy haiko nitrate d'aluminium. Zay ny safidiko tam'ty. De zay zany mahatonga an'leto hoe agressive be le communication, agressive be le communication, ka raha ohatra tsy zakanao de tonga anao dia ka mireagir anao, matetika misy mireagir amin'ny fahatezerana amin'io pa de tonga de bloqué automatiquement satria ny antony de zao tsy ampy argument zany ianao. Ahafahanao mietahe ny hevitrao fa mpitoly fotsiny ianao, ito miezaka mandahatra ny hevitra. Ka eo amin'le sakaletako zay tsy ampy le mot, tsy ampy le fahendrena, tsy ampy le vision, ary tsy ampy koa le tactique, tsy ampy koa le fanadiadina, tsy ampy koa ny formation, tsy ampy koa ny capacité intellectuelle, tsy manana philosophie mitombina ary tsy manana psychologie et en équilibre, en symbiose avec soi-même. Io zany mahatonga anareo miteny hoe rehefa mijery ny fandaharanao tonton Fleury de samy hafa amin'le aty ambadika. Mazava tsara le linéarité an'le fanazavanao fa ry ambadika miala tsiny fa tsy hita le côté intellectuel. Tena lazako anareo re tokoko, ny mpanomponareo tena miezaka mafy vo tonga amin'ireny, miezaka mafy. Za aloha tsy afeniko fa tsy manao préparation mihitsy rehefa tafiditra ao anatin'ny lohako ao izy hoe zao ny thème de zao zany nitondrako azy. Ny grande ligne ao anatin'ny lohako ao de zay le izy zaraiko par expérience satria raha ohatra ianao 17 taona de efa hoe nanodidina tonga de nivoa ambony be ary hoe filoham-pirenena miara-miasa aminao, mba mino aho fa mba manana expérience kely balitika ohatran'iny tena kely tsy maninona, kely balitika ahafahana mizara amin'ny malagasy amin'izany atao hoe fitondrana ny raharaham-pirenena. Indrindrindrindra ka atao anatin'izany atao hoe passage, tena hoe tsy filoham-pirenena intsony le filoham-pirenena fa atao hoe dans le creux de la vague no nizarany traikefa ianao de mahatsiaro tena anao fa privilégié. Manana kely balitika mba hifampizarana ny malagasy ary ny anao fa ny ray aman-dreny namena zany tsy nieritseritra an'le izy hoe omena fotsiny fa tany izy de efa nieritseritra hoe ty bandy kely ty mety afaka andova hizara an'izay mety zavatra tsy voalazantsika amin'ny malagasy. Satria ny zavatra hitan'ny ray aman-dreny tany kosa aloha afaka manontany amin'ny José kely nareo. Tena za tena miteny anareo fa tsy ohatran'izao raha tsy mifréquenté an'ireny José kely reny.
José André Nilsson. Inona diso toy ny inona ary iny? Arovako foana. Tsy afeniko zany. Na diso toy ny inona raha ohatra hoe sanatriny zany a. Lehilahy endry iny, ary anisan'ny malagasy endry. Tena miteny anareo amin'izany. Mampagaga an'any tsy ahitanareo hoe José kely zany, José André Nilsson zany. Azo atao tsara ho filoham-pirenena. Endry iny. Ary anisan'ny ekeko hoe manam-pahaizana. Za rangaty rehefa avy miresaka amin'ny José kely tena tsy afeniko anareo taloha. Metikodiny intelo mihitsy ny efatra ny loko mandrapatonga any an-trano hoe inona raha tiany Lery lazaina. Ataoko hoe Lery satria na dia zoko be ary izy, na dia zoko ary izy, manana traikefa lavitra noho iza ary izy, dia ataoko zoko foana satria izy koa mieritreritra anao ho zandriny. Fa tena lazaiko anareo. Jereko ary izy mahita tsara hoe tsy haiko raha nisy dia nisy 20 taona ministra José kely natoky anahy izy tamin'ny zavatra maro. Tsy voatery hoe maloto io. Tamin'ny zavatra maro. Fa za indray raha ohatra hoe José kely zany hitako tena miteny aho, tsy mandangy amin'ny teny zany, sanatrian'izany hoe hitako mijangajanga eo. Na ho sokafanao amin'ny antsy ary ny vavako za tsy hiteny. Ino mba ahafahako hoe redevable amin'ny zavatra nomeny ahy? Ny traikefa nizarainy tamiko. Rehefa manatona azy dia manontany ny heviny hoe ahoana ny zory fa anao zany amin'ny politika miondrika ambany dia ambany, mitraka ambony dia ambony ianao rehefa amin'ny olona kapabla sy mazana. Ary le olona kapabla sy mazana. Tany maka hevitra na tsy voatery ho lazaina publika fa formation. Zany hoe misy lalana andananao zany tsy maintsy andananao. Tsy ho voatery androany ianao zany dia tonga amin'ny zavatra ohatra zao ka tsy nandalo an'izany hoe fa azy miresaka amin'ny olon-dehibe, miresaka amin'ny olona mahay an'le traikefa ary manana an'le izy. Mahafinaritra ary finaritra ery ny tena. Rehefa mifasin'izany ray aman-dreny pasteur Andriamanjato zany, mampianatra hoe zao. Raha amin'ny fianakaviana Andriamanjato miala tsiny aminareo tompoko. Tsy laza bibo, tsy laza mihitsy hoe raha izany andeha ratsy amin'ny fianakaviana Andriamanjato. Aza manofinareo, na amenareo dossier za tsy hiteny. Zavatra ngeda be no nataon'izany pasteur Andriamanjato zany tamin'ny fiainako. Tsy ho révolté fotsiny ohatran'izao, za manko je suis un révolté. Raha vao misy injustice, misy ségrégation, quelle que soit la forme, dia efa fleury zany amin'ny fasinao. Tsy fotiko io fa va amin'ny tezain'ireo ray aman-drenireo anahy. Ataonao ahoana ianao janja vao firy taona no raisin'izany ray aman-dreny monja John ohatrany hoe sanatriny zany ohatran'ny premier ministre ianao tonga ao tranony. Nefa janja vao firy taona. Tsy tonga avany ianao amin'ny tomobile Discovery milay be. Tonga avany ianao bogosy tsara, manimanitra tsara, tonga ao tokotaniny. Mandeha ny anatra aloha. Afaka adray aty aoriana vao tonga amin'ilay votoatin'ny zavatra tokony ho tenenina aminy. Ampianariny aloha. Ny vadiny zany atao hoe sy ny ty tokantrano anankiray ty marqué tamin'ny fiainako ty. Jean-Jacques Séraphin mivady, secrétaire général ny présidence. Fatina jilamboto-kely mitondra moto tamin'izany tompoko. Azon'izy mivady gadraina tsara. Fa hitany hoe dynamique ty boy kely ty dia nanariny. Nanariny iny Jean-Jacques Séraphin iny hoe ohatran'izao. Zany ny ahafantarako hoe ahoana nahatonga ny Marc Ravalomanana ho premier industriel malgache en produits laitiers. Grâce an'iny Jean-Jacques Séraphin. Raha ianao ny teny amiko hoe aratsio ny fianakaviana Jean-Jacques Séraphin tsy hanao an'izany atoko. Ary zay zavatra iny nefany tsy misy ao anatin'ny fiainana malagasy. Cette histoire de redevabilité et reconnaissance.
Sanatrin'izany ve manao tsy mety Jean-Claude be Mananjara? Zay vonatin'ny Andriamatoa ministra Jean-Jacques Séraphin dia zany andeha handratra ny Jean-Claude ery amin'ny public, atsoka izy. Fino ty atao milatiro zany. Fa ny tsy fanananao an'izay lalana parcours zay no mahatonga anao sakaletaka. Ny tsy fanananao an'izay hoe tsy voatery ny malagasy rehetra no anana an'izany, fa zao rehefa tsy manana an'izany ianao dia mba mamaky boky, rehefa tsy manana an'izany ianao dia mba mijery télé an'ireny documentaire momba ny fiainana eran'izao tontolo izao ireny. Ahoana no nahatonga ny Che Guevara ny vonoiny, voatery ny vonoiny Fidel Castro? Tokony fantatrao zany. Ao zao ny eritreritra hoe marina ve zany causerie zany hoe olona niara-nitolona Castro sy Che Guevara. Che Guevara argentin no tonga ministre cubain. Tokony ho fantatritsika zany. Ao anatin'ny tolona tsy maintsy misy ny fisarahana kanefa ny vonoiny lery. Je ne saurais jamais démontrer aloha fa na izany na tsy zany hafahafa ihany le circonstance namonoana ny Che Guevara. Tsy ho tonga révolté na révolutionnaire mihitsy ianao raha tsy misy zavatra maniry ao anatin'ny rahanao. Dia ny fametrahana ny zavatra juste, paisible, droit, transparent. Raha tsy zany ianao aza manofo asa amin'ny zavatra tsy hanananao matière à la base. Fa say ianao à un temps précis satria ianao mieritreritra hoe voarin'izao. Fa rehefa tena atao ny côté intéressé amina zavatra, iny tena mahatonga ny malagasy miembotra ka mipetraka ho sakaletaka satria fantany hoe de toute manière na Andry Rajoelina hoe na ianona isika ihany no mitady kiratsika. Dia lasa any amin'le intérêt général na any amin'le intérêt commun, amin'le développement ahafahana manova zavatra aingana no maty ao anatin'le firenena satria le vahoaka mihitsy nefa tofo. Le vahoaka mihitsy nefa leo. Zany hoe ny tiako tenenina eto dia zao lasa sakaletaka le vahoaka satria lasa mitady fampinonan-tsaina amin'ny zavatra hafa izy dia ny mozika sy ny karaoké sy ny mihira sy ny miheno tantara dia manaraka zavatra sensation. Fa ao anatin'ny rahan'le malagasy very tanteraka le fitiavana an'le hoe mila firenena mahitsy, mila firenena tsy manjakazaka ny mantra, mila firenena mitsinjo ny mantra, mila transparence, mila zavatra réel qui tende vers l'investissement, vers le développement de la nation au sens matériel, structurel, infrastructurel, moral du terme. Fa alohan'ny malagasy matory miandry mandeha makany amin'ny karaoké toy izay hiady hevitra aminao hoe ahoana ny fomba ampiakarana an'ity vary ity satria raha vao miteny ao anao ozy izy dia voasambotra ary tonga dia direkta any an-tsy misy fomba hitenenana ny hevitrao amin'ny alalan'ny fanajana olona. Amin'ny alalan'ny fanajana olona. Tadio zay. Fa raha ianao anatin'ny hevitrao, samihafa ao tsy miaro miteny ka manao gazety ahy eto dia tsy maintsy agresifa satria tiako hitsatoka tsara ao anatin'ny saitsika tsirairay. Fa raha tsy misy zavatra maniry ao anatin'ny fotsika, misy zavatra maniry ao anatin'ny rahantsika zay mandoro toy ny afo. Azonao? Mandoro toy ny afo ka miredareda ao anatintsika, tsisy zavatra vanina ary tsisy zavatra vita. Izay afo mandoro, izay afo miredareda zay nefany no maty ao anatin'ny fanahy sy ny fon'ny malagasy dia lazaina fa sakaletaka ny malagasy. Tsy ataoko tsy sakaletaka ny malagasy fa ny potehan'ny mpanao politika ny saina sy ny fo
sy ny fanahy malagasy. Ny solution ry malagasy avako nopitehana satria tsy moramora ne reny landinoary reny naterina tany amin'ny abattoir ne le malagasy ary fantatro le malagasy hoe ireto olona roa reto ne ny tompony andraikitra amin'io e. Fa mbola veloka ne Ravalomanina aloha tsy nitifitra. Fa ao anatin'ny sain'le malagasy amin'izao fotoana izao, inona tenenin'ny Fleury eto? Ireto olona roa reto ny tompony io. Ireo olona roa reny nefa no mibahana ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, dia aleon'le malagasy mivily lalana. Mandra-pahitany hoe iny Faijoro, zany hery Rajaonary mampianina zany, iny Faijoro, zany Siteny zany, iny Faijoro, zany Randrivo zany, iny Faijoro Aranaiky ny Adalany sy ny Fadisony, zany Roland Ratsiraka zany. Roland, ninona teneninao zandry? Zandriko ianao. Dia zao teneniko anao zandry, raha tsy mifona amin'ny malagasy ianao, taka nataony ny tontonanao tamin'ny taona 1977, dia aza manantena mihitsy ianao. Manaova hetsika goavana ary manao fifonana nasionaly mihitsy ianao ary internasionaly ho an'ny malagasy rehetra. Que tu vas voir mon jeune frère, je ne ressens aucune haine envers toi. Même si ça m'avait déçu, tu n'as pas donné un de tes reins pour ton petit frère, que tu sais très bien que c'est mon ami. C'est mon ami chéri, je veux que tu le saches. Zay ny tena nahatesevoarana ary nahatonga anao hoe tezitra aminao mandrakatiny ianao. Ianao koa moa tsy nijanona nananao foana. Fa avec toi, je ne ressens aucune haine. Zandray gaga ny olona raha Fleury Rakotomalala sy Roland ndray. Zaza niara lehibe zay toko. Fankalala tsara zay sy Roland. Ary za afaka miteny an'i Roland hoe tsy mety io bainina, dia tsy mety zay. Satria Roland tsy mamelona. Za kosa miteny anao, malgré ny parcours sy ny background ny Roland, zay tsy ambony hoe ahoana, Roland mety mahavita zavatra amin'ny firenena, à condition qu'il ne sera pas, qu'il ne soit pas intéressé. À partir du moment zay intéressé hoe andeha hanodikodina vola zao sy ny karana, il aura Fleury en face de lui. Saotra tompoko, zay no nahatonga ilay zany potehany mpanao politika le saina sy ny fanahiny malagasy. Ka raha vao mpanao politika mihitsy no miresaka ny malagasy, dia aleony mangala droite. Hoe Patrick Raharomana zay, mangala droite izy. Fa tsy Patrick Raharomana akory namorona zay. Bon, tohizatsika mba tsy abedin'ny zanako anahy. Mamay be ny doanina. Entiko mivazivazy aloha amina hoe métaphore. En fait, ny dikan'io mamay be io ny doanina dia zao. Asa raha fantatrao mialatsiny aloha. Ajanona kely ny sakafo raha ohatra misy misakafo. Misy akama zay zany a, c'est un chef cuisinier ici en France, retraité. Dia mba mikarakara sakafo miaraka amiko izy satria anisan'ny distraction mba tiako io. Za koa manana formation amin'ny Hilton raha teo, interne zany tamin'izany. Tamin'ny andron'ny Alain Lazare, maro ny olona mahafantatra an'izany. Izaho ty ne nanao serveur teo amin'ny piscine ny Hilton teo tamin'ny fatanindrahako quand j'avais 16 ans. J'ai appris raha zanapara ny mahafantatra an'izany, mais purée, qu'est-ce que tu fous là aussi? Ah ben j'apprends mon vieux. J'ai pas envie de perdre mon temps, moi. Ny olona mandeha maka vakansy, za tsy zanaka angetiko. Tsy maintsy mianatra zany mba hatafita nanao serveur atoko. Miezaka no afaka première session dia tonga dia kandrany amin'ny Hilton, restauration. Nanao bar atoko. Servira sakafo atoko. Nianatra lakozia atoko. Dia nanao resaka teo dia mba hanaovy sakay aho ary azoky. Tsy tononiko ny anarany satria tsy autorisé. Dia tondrany sakay aho moaly dia ozy izy. Tandremo, mahasika be ty sakay ty fa mahery be ny doanina avy eo izy. Et on a passé pratiquement l'après-midi et la soirée ensemble là, zay moaly, efa mindraiky 20 tamin'ny folo alina vao nisaraka.
Ka le sakay nentin'ny zokilahy io matsiro be satria ny amélioreko le izy nasiako ino ty izy teo menaka gana. Tsy azo ampiana menaka manko reny zavatra reny raha tsy menaka masaka. De nambariko tsara de nambariko. De lasa tartine le izy, nanatramina biscotte ino sy ny karazany de miaraka amin'ny rillette. De tena tsara be. Ampiarahana tamin'ny divay rozy na divay fotsy c'était vraiment tsara be le sakay io an'izay olona mino, misy olon-dehibe zay te haka zany, misy olon-dehibe zay koa naka, akamako io. De maraina izy niantso anahy maraina, dada, mahery be ny doanina ato an, efa indroa zay ny tao an. Zay zany ny introduction hitondrako azy. To zako hoe hatra ty koa, mahery be le doanina ho fa zao no namaliko azy. Tena dommage aho mbola tsy miprivatiser ny Andry Rajoelina koa ny doanina atsika. Raha nihe be le ray aman-dreny. Na ary akory angaha de mahita zao. En fait, c'est l'essentiel. Comment voulez-vous privatiser la douane, sinon le service de la douane malgache, na service des douanes malgaches? Io moto avakesa foana raha tsy diso. Ao anatinao ao ve eritreretra hoe ianao mihinana an'le sakay? Ianao ny tompon'le service souverain io. Amin'ny malagasy, amin'ny mahita malagasy aloha. De misy terme zao anaty rapport rehefa misy manao étude any hoe externalisena io service io. C'est comme si Fleury marary kibo tratran'le sakay namboarin'le akama dia ivoaka ry ambany izy de mamay be. Eo zany le mila professionnalisena le ivoahan'izy izy avao amin'ny Fleury na ivoahan'izy ary amin'le akama naka an'le sakay de externalisenao. Ahoana no ahafahanao mi-externaliser an'izay nefa mikiboka anahy, ny fitombenana anahy de mivoaka le izy avy eo. Ohatran'izay koa le sarin'le fanjakana, ohatrany hoe nikibo Fleury, nikibo vahoaka malagasy de nihina-tsakay de mivoaka le izy de tapitapoka hoe externalisena zany hoe asiana mba imaginena zany, asiana tuyau hafa indray zany ivoahan'le maloto. Ay le maloto mivoaka ty misy saosy be, misy saosy sakay ao. De ahodin-dralala izy de lasa mihinana ry zalahy zany amin'ny saosy ao. De raha tsy eo amin'ny fitondrana intsony ary izy de mihinana avy eo. Zay le io e. Zay bazin'io. Te hihinana mandrakizay ralahy ao anatin'le izy de any malagasy no fatorany ao anatin'le revy. Zavatra izany zavatra zany tompoko no tena hoe matezitra ary tena hoe inona miarahaba anao monsieur Fleury. Asay vampanaovy psychologique test satria tsy maintsy mandalo izany dingana zany. Izay fa tokony handingana kilasy zany, efa en cours zany madame Picard efa nandingana mihitsy izy ke azafady nitonoky ny anaran'le olona. Efa nandingana mihitsy izy, efa niteneniko anao teo fa miaraka amin'ny classe supérieure izy zao. De tout en étant CM2, zany hoe elle fait double cursus zany, à 8 ans tompoko. Tsy manaitra anazy zany satria le zanako fahalalako efa natao an'izany tamin'izany andro raha ohatra tianao. Fa misaotra amin'ny fanoloran-kevitra tompoko, mahafinaritra ny fiarahana miasa. Zany hoe le douane any malagasy, kibon'ny malagasy tena fototry ny iainan'ny malagasy io. De lasa misy faingan-tanana avoaka amin'le réseau hafa. Eo zany le tanjon'le professionnalisation du métier, de l'administration. Professionnalisation de l'administration. Tsy haiko vaiza mivoaka zany terme zany. Fa zao, ity indray lodia, io bagara be io zavatra io, tena miteny anareo zany ho combat be io zavatra io. Ary anisan'ny scandale indrindra eto ambonin'ny tany. Fametrahana an'izany privatisation zany. Tena miangavy anareo tanora, douanier reo, miangavy anareo tanora inspecteur d'état reo, miangavy malagasy atoko. Ataovy miredareda amin'izay le afo. Fitiava-tanimbary ianao aminareo.
Fa tsy vita moramora zany. Mitsangana ry malagasy. Dian'izao dia fasakana. Zao manko ny zavatra hitrango ry tanora. Ry tanora rahalahy namana akamo. Misaotra ny ireo lanceur d'alerte aloha, na momba ny cocaïne, na momba ny tony zavatra mitrango tony. Fa izao raha tsy nilazaina voalohany za manko efa miteny hoe raha vao tsy exclusif ny zavatra tenenina amiko, za tsy mahavita. Kanefa na izany na tsy izany, arakaraky ny degré sy ny profondeur an'le opération malsaine et malveillante dia miteny ry tanora, tena miteny anareo fa ny mode opératoire amin'io dia antsoina tsirairay nareo mitokana ary tsy malala. Akory hoe ianona anie, nareo Saint-Pidoux zany, ianona anie vao antso tary, ianona vao antso tary. Vitan'ny dalà manome 250 millions anareo, olona 10 par personne, fa une seule condition, mission anareo dia mampatory ny révolte zay ataonareo. Zao no teneniko anareo. Mbola tanora nareo anatin'ny asa, fa 250 millions zany tsisy dikan'izany. Satria raha ho avy ny externalisation dia taddio fa potikinareo. Potikinareo. Potiky. Eno ny tenin'ireto le Saint-Pidoux reto tsika dia faranantsika mifandarana fa inoko fa tsy anaiky an'ity ny tanora malagasy. Tsy anaiky an'ity ny mpiasam-panjakana satria c'est une manière parmi tant d'autres pour piquer dans la caisse de l'État de manière institutionnelle. Ils sont en train d'institutionnaliser une opération de vol. Tsara ihany aloha milaza eto ho anareo lanceur d'alerte, lasa nampiakarina ny Antananarivo ireo conteneur, escortena mihitsy ireo conteneur natsatrarana cocaïne. Soselazy izy ireo ka miangavy ampitao malaky ny vaovao miaraka amin'ny sary discrètement, prise discrètement, satria ny zavatra hitrango eo dia fantatra hoe misy olona azo miliara indray any dia ampatoriana ny dossier dia milamina dia mandeha ny fizarana cocaïne. Tokony ho mailo ny gouvernement maorisiana amin'io satria Maorisy no anisan'ny toerana anondranana an'ilay cocaïne. Tokony mairo ihany koa ny fanjakana frantsay amin'io satria Frantsa no anisan'ny nandalovany ny atongavany cocaïne mety anaty conteneur na kafe any dia mieritreritra menaka hoe kafe ilay izy nefa cocaïne no anatiny. Tokony inspectena zany avec de manière minutieuse zany ny conteneur miala Madagasikara manaoka izao fa mino fa Frantsa ny destination an'ireo cocaïne ireo. Resaka financement avy any ivelany, FMI. Zao zaho anisan'ny hoe contre ny idiran'izany hoe Andry Rajoelina ao anatin'ny gestion ny Île-Zépar zany. Contre an'izany hoe azahoan'ny Madagasikara ny Île-Zépar zany amin'izao fotoan'izao. Fa tsy contre kosa amin'ny fitondrana fanjakana rapidro izay mahitsy sy miezaka ny mametraka ny marina ary miezaka tsy eritreritra afa-tsy ny développement ny Madagasikara fa tsy développement personnel au détriment de l'intérêt général. Zao Saotra ny fitondram-panjakana frantsay rangaha. Nareo moa zany dia mieritreritra hoe déjà aloha mitazona ny Île-Zépar, misaotra ny fitondrana frantsay. Na izy nareo faly na izy atezitra. Ny argument raha ny tanan'ny Andry Rajoelina io dia taddio fa vita no aviny. Tsisy zavatra hita any am-paosina io. Raha izay. Saotra an'ilay fitondrana frantsay satria ny antony dia izao. Nareo moa dia mieritreritra hoe
La Frantsa manampy antsika io. Dia Andry Rajoelina no ampiany. C'est le peuple malgache tokony ampiany. Ino tsara ny kabariny Andriamatoa Emmanuel Macron. À un moment izy tsy niteny hoe Andry Rajoelina pour les beaux yeux de Andry Rajoelina. Fa au moins 2 fois izy namerina hoe la population malgache. Isaorako any frantsay zay. Fahatelo, nareo moa dia mieritreritra fa reny donation hoe ity misy vola amena tolobotra tsy trosa. Dia avy amin'ny hoe fatokisan'ireny firenen'ireny bailleur, reny bailleur reny any Madagasikara. Misy lobbying matanjaka miasa ao ambadik'izany toko. Et cela s'appelle le lobbying français. Fa maninona ny sasany mahatratra milliard? Fa ny malagasy quelques centaines de millions fotsiny. Satria tsy mahatoky intsony le bailleur. Fa maninona ny sasany mandeha makany amin'ny aide au développement? Fa ny anao résilience. Satria tsy mahatoky intsony le bailleur. Na miady toy n'inona raha ny frantsay mba hampiranga le vahoaka malagasy. Rehefa tsy hanampy nareo amin'ny resaka développement propre en dehors de ce qui est institutionnel, tsinjovy le vahoaka malagasy fa ho faty malagasy reo. Dia izao teneniko anao, i Andry Rajoelina tsy mivaky loha momba anao akory. Fisaky ny mahazo vola izy dia izy migeste. Non. C'est pas pour les beaux yeux d'Andry Rajoelina que ces gens-là nous aident. C'est directement pour nous malgaches. Ho antsika malagasy satria ny olona malahelo ny zavatra mitranga. Tsy moramora ny aty andafy aty ny maheno hoe tsy moramora aty andafy aty ny maheno hoe fa minona ny any amin'ny sud e? Fa minona an'izao hoe ce serait sérieux. Ndasy aloha aty misy olona mitapitapy. Andriamatoa Andiniry zao teneniko anao. Tsy androany na vao androany membre amin'ny parti LRM. Anisan'ny membre fondateur raha tsy fantatrao zany. Dia akatony ny vavanao fa za miteniteny foana tompoko. Hatry vao androany ny teny hoe mety ary misaotra amin'ny fitondram-panjakana frantsay bloquer ny îles éparses. Ok, bye bye. Rehefa tsisy saina ho ahy dia bloquena. Dia izay zany teneniko hoe sao dia heverinao hoe isika toy n'le marina nisy ny tantaran'ny colonisation ambadiny io daholo. Ny infrastructure amin'izao fotoana izao ny mbola avy amin'ny frantsay daholo ny ankabezany. Pratiquement 90%. Ny infrastructure amin'izao fotoana izao ny pratiquement 90% mbola avy amin'ny fanampian'ny frantsay tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana. Satria nazava ny fiaraha-miasa. Tsy sarotra tamin'ny malagasy ny nahazo visa nandeha nianatra taty Frantsa na maka vakansy tompoko tamin'ny andron'ny Andriamatoa Philibert Tsiranana. Satria nazava ny fiaraha-miasa. Fa rehefa nanomboka ny détournement sy ny fanodikodonana rehetrarehetra dia hoe non, on ne peut pas cautionner ça. Voilà pourquoi je vous raconte tout ça hoe tsy tonga ho azy ireny fanampiany ireny fa misaoran'Andriamanitra misy firenena mahatsiaro sy mahatsapa hoe tokony ampiana ireto vahoaka reto. Misy firenena zany mahatsapa amin'ny valeur anao Madagasikara ary imagine tokoa ny raha misy ny fiaraha-miasa mazava amin'ny la France. Jereo fotsiny eo akaiky eo. Ny autoroute lafo indrindra eto ambonin'ny tany dia ao La Réunion. Makanesa ao La Réunion. Raha misy ny fiarahana miasa mazava, clair, net, transparent, tsisy mieritreritra ny intérêt personnel au détriment de l'intérêt général, tena miteny anareo.
la collaboration avec la France sera fructueuse. Tena sahako mikaranty raha zany. Ahoana mihitsy moa ny amezanao vola andeha anaovanao autoroute zany. Tanà Fianaratsoa Tiliara. Ny fanarahana 20 cm ny épaisseur atao de la 15. Ozy Nicolas zay fanidrinareo de zay no atao. Fa io tsisy garantie décennale, tsisy garantie décennale la tompoko. Zay fotsiny ko tsisy mivaky loha am'zany satria hoe mba miasa io 50 de rehefa lavaka indray de zay torony suitiny aminy. Oui. Tanà Tamatave potika ohatran'iny. Misy mieritreritra zany ve? Aveo rahalahy miaina amy villaglady be, manana trano aty Andavo, manana trano any akaikin'ny ranomasina any Akanina any Nisy. Le malagasy mihina mitady kirarona amy tomobile kely zay mba ananany ao. Samy 3 volana de miova train avant. Any io zavatra io e. Azafaly fotsiny mahita hoe vita le lalana. Ny épaisseur an'iny tompoko raha 20 cm ohatra zany tsy technicien amin'ny fanaovan-dalana. Raha 15 cm amin'ny fanarahana 10 cm sisany eo. De calculeo zany hoe 5 cm d'asphalte. No tsy atao sur 1000 km ohatra. Na hoe sur 100 km. Na sur 40 km fotsiny. Tokony hisy protection métallique am'le lalandreny anavahana hoe ato ny mandeha tongotra, ato ny mandeha olona. Tsy misy tompoko zany. Fa rehefa midérapy le tomobile tonga de any amin'ny olona de zay kotiny. Sans état d'âme ary tsy vanina ny olona manao an'izany. Misy zany tompoko. Ary indray ve tsy alalan'izany hoe iza ny ministre ny travaux publics tamin'ny andron'izao, Iza ny navita amin'ny pont vetivety tamin'izao. Olona roa ihany. Ravalomanana sy Rajaonarimampianina. Navita lalana lavabe. Ravalomanana. Rehefa marina ho aty lazaina hoe marina ny lazaina fa tsy mandaingandainga manao fikafika. Potika sady ny lalana. Tokony vita amin'ilay be mihitsy ambily be dego tompoko. Fa lasa raha malagasy ny mitetapeta nandeha nanongana ny Ravalomanana. Mihina nitady kirarona hatramin'izao mbola tsy vita. Tokony vita amin'ilay be ny RN 44 raha lasa ny tsisy saina nanongana ny Ravalomanana. Efa tonga tao ny OAP tao Moramanga anao an'io. Lasa ny tsisy saina ny vendrepa nanongana ny Ravalomanana. Vita ny Andry Rajoelina ve zany zao? Ao anatin'ny programan'ny Rajaonarimampianina nanao an'izany hoe tanà Tamatave autoroute lasa vendrepa nanongana ny ery. Ny RN 44 ampidy be efa nitokanana satria hoe izy esy tamin'ity Andry Rajoelina fa vao vita ny periodin'ny orana 2019 tonga de mandeha ny asa RN 13. Lasa ary vendrepa nanongana ny ery Rajaonarimampianina. Ilaina ny mihaino nytony fandaharany tony mba ahafahanao manana arme, ahafahanao manana référence, ahafahanao manana repère, ka ahafahanao manadiady hoe marina kosa zany fa tsika mivendrepe. Ny syndicat ny mpiasa amin'ireo sampam-pitantanana roa ireo androany. Efa misy ho izy ireo ny fanadihadiana sy tombana atao amin'izao fotoana izao. Tsy anakizany nefa ireo mpiasa. Manoloana ny fikasana hanomezana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny hetra sy ny faditseranana impôt sy douane izay efa misy étude na projet efa mandeha tsy manakana ny fanatsarana ny fitantanana izahay fa manohatra kosa ny fanomezana izany ho an'ny sehatra tsy miankina izay any ivelan'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola-panjakana. Faharoa, manome toky ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy anaiky ary manohatra tanteraka izany fikasana izany. Noho izany
mitaky ny fampitsarana avy hatrany io tetikasa io izahay fa tsy vahaolana io fa fanapotehana ny administration malagasy natao androany 7 septambra 2024. Zao firenako kely vetivety iny. Rehefa mandinika eto zao de za aloha le jeune homme là il s'appelle pas André Naval pour rien. Ny zanak'Andriana dia malalana zany ary contre ny injustice. Mazava zany. Tsy andrinandrina fotsiny am'izao anao raha tsy nomen'Andriamanitra mission. Fa zao re olona. Tena mamengavy antsika rahalahy avy any amin'ny faritra. Participer à la vie active de la nation. Normal be ane raha jerena ohatran'izao zao le sary avereny jereny ny sary iny hoe faditseranana. Fa olona vao andrenivohitra daholo reto mijoro devant reto naniderera ary. Tsy hita le zanaky ny faritra ao anatin'ny action tompoko. De rehefa avy eo masaka ny trondro, vita le zavatra de hoe io ndray le fanavaka fa azafady tompoko. Ato amin'ny tolona ianareo de efa tongava ampisehoako io ny herinareo satria ny voalohany indrindra e. Raha ny fitondrana rapitso mieritreritra an'izany atao hoe décentralisation na fédéralisation zany nareo. Tombotroan'ny Tamatavy io, tombotroan'ny faritra ane io. Tsy sitinareo nefa ato. Jereko eto le sary tsy haiko angambany ity manao solomaso amin'ny akavity angambany mety fianaratsona tsy haiko. Fa voalohany indrindra André Naval andro no miteny. Jereko ny sary ato, jereko ny image ato. Misy vehivavy maromaro, vehivavy arasa. Ito zao misy vehivavy anankiray avy any amin'ny faritra hitako ito. Marina ihany le teny Ravalomanana hoe lasa any amin'ny hirana ry zalahy de lasa vavilahy. Mandraisa re tokom-baly lafina amin'ny faladianareo ry zalahy. Marina fa olona avy any amin'ny faritra ny dezeny doana fa aza manaiky miditra ao anatin'ny maloto e. De ataon'ny olona fotsiny avy eo côté du service. Mandraisa anjara mijoro. Fa rehefa voa avy eo hoe fety zalahy bourgeois reto. Iza mampiasa an'le DG ny doana anao tsy mifanjakana ane. Fa le bande bourgeois ao Berirke. Iza mampiasa an'le DG ny impôt ao. Tsy le fanjakana ane fa le bande bourgeois ao Berirke. Sy mipetraka miasa any avloa e. Manahirana anay zany fa sao digady zay. Zay le izy. Zay le nisafidianan'le teny Mateo sakaletaka. Le motivation hanatsara an'le firenena mihitsy mipotika. Vehivavy raika zalahy. Lahy raika ty amin'ny farany ty. Isako mifanondro mihitsy io. Hitako viavy raika boka amin'ny faritra. Tsy haiko roalahy amin'ny farany reto ngamba. Anareo zalahy mijoro. Aza mampalefaka ohatran'io nareo. Mijoro nareo zalahy. Baka eo le raha vitan'ny olona. Avy eo nareo vao hoe bourgeois reto fetsy reto. Il faut que vous vous impliquez aussi. Ok. Tokony teny doanina ny Tamatavy hoe zay koa tsy anaiky an'io. Mijoro. Mba hisiny le rassemblement national. Fa tsy hoe Front National akory. Veloma tompoko manam-peona. Tsy ho bedin'ny zanaka eto satria nedidy amin'ny firenena eo ihany. Fa nedidy amin'ny zanaka koa eo koa. De mbola tsy sakafo zao mimpanomponareo. Fa hitondra an'ity zanaka anatika anniversaire amin'ny namany. Veloma tompoko saova tsara. Sambo tahin'Andriamanitra. Raha ohatra misy salama Pinocchio. Raha ohatra misy zavatra ampitainareo amiko na hevitra na ino izy teo éditorial tokony développena de alefaso raha ohatra ao anatin'ny cortako. Fa raha tsy ao anatin'ny cortako de tsy ataoko fa miezaka manontany an'ireo conseiller aloha zay vao miditra mitondratonana manao an'izany satria tsy voatery ho haiko daholo zay rehetra zao fa mampatonga an'ilay haiko satria manana mpanolotra-tsaina mahafatrapo ao ambadika eo ary misaotra sady an'zareo reo. Mandra-peona tompoko, samy tahin'Andriamanitra.